Raona telo. Coucou daholo, bonsoir daholo hein. Sasiko tombo sy ala fa ze tonga rehetra manatrika de mame voninahitra anareo mame voninahitra anay ianareo manatrika am'izao rivariva zao fotoana tokony akanareo aina no fitiava-tanindrazana iraisana de eto ihany tsika mampafantatra anareo hoe zava-misy inavy ny zava-misy inavy ny andrasikely vetivety de ohatran'izao ny fandehan'le izy atongotsika miresaka raha isa enonareo tsara ty zavatra ty partagenareo ty live ty enregistrenareo téléchargenareo satria ho apublieko izy ty voalohany indrindra aloha zavatra teneniko anareo eto coucou daholo coucou niziny zavatra teneniko anareo eto za manokana tsy manaiky ampitahorina izaniza azonareo matoa za tonga eto tsy manaiky ampitahorina izaniza na izaniza itenena hoe zao na zao non tsy manaiky ampitahorina izaniza nareo koa tsy manaiky ampitahorina izaniza zavatra misy am'izao fotoana zao momba raha isa de efa teneniko anareo hoe mila mirahintsika aloha am'raha isa satria raha isa any am'raha isa la clé any am'raha isa ny secret rehetrarehetra ny fanirisoa sy daya et surtout ny fanirisoa any am'raha isa donc manao menace daya am'izao fotoana zao manao menace fa hoe c'est manao intervention any raha isa de mifampiana ny emaniny mialatsiny am'le fitenenana fa zay mihitsy le izy zay ny appel azoko tamaraina ny faharoa manarakaraka an'izay raha isa mila mitandrina mila mitandrina izy amin'ny momba anazy rehetra ny ainy sy ny sisa efa fantan'izay zavatra zay de ina moa izy ty tapatapaka le izy tsisy matahotra zay bulldozer anao any eo fa ianao konkory aloha fafana ny commentaire anao fa tsy commentaire inutile d'accord de ny zavatra misy am'izao fotoana zao matahotra ny voan'io secret io bulldozer sy raha ikovalidaya de inona mandrika any raha isa andro alina be iny ny samborina gendarme tonga de tany tombon-dratsimandravy de am'izao fotoana zao efa mety nisy enquête nandeha androany de miandry valiny ako fa ny dossier rehetrarehetra mbola opelatana raha isa tsy azo amenanizaniza ny dossier raha isa tazomy tsara ny dossier satria vao misy mahazo dossier io de foutu tsika de ny eo ihany eo de mino sy manatena fa tsy voarebirebina vola raha isa vola zany fitady foana fa avoto aloha le firenena avoty le 30 millions peuple zany za zany za manokana matona anao manaraka ana maro be ohatran'izao de mitondra ny solotenanareo zany anareo zay tsy afaka miteny zay tsy sahy miteny zay tsy manana fahefana miteny zay tsy manana fotoana miteny sisa hoany zay ty sy manaraka amin'ny toedraraha firenetsika manontany anareo za hoe move nisy fiovana ve hitanareo tao amin'ny refondation ameo ana le fiovana foana ve le corruption nameny fampanantenana tsika rehetrarehetra fa hoe anafoana ny corruption izy de nefany au contraire izy mihitsy zao no manao le corruption izy mihitsy le izy hitanareo mindalana eo le izy satria am'izao tsika miteny zao recouper 5 villas ny fanirisoa am'izao tsika miteny zao au bout de 4 mois ho vérifier tsika ny soratany amin'izy avy reo 5 villas reo manana 5 villas izy manana vola izy manana milliard izy manana 4 izy petraka amin'ny trano villa be izy eketsika ve zay fanovana ve zay amitsika ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay fantatritsika izy fa exilé taty andafy tsy manana indamité fa tsy 350 € alohany izy iainga tany Maurice araka ny zavatra eno
feo ohatrany tony atody ka vaky mananelatra re coupé daholo ary vérifier zavatra teneniko a. Ny alohany angatany teto Paris andeha ho any teto France andeha Maurice efa nahazo vola be izy. Nefa izy taty anaovanay cotisation dia Mayora, aza mitendra tsy fantatry hoe sorenareo fa aleo aloha tsika ampanajana foana tranotrany fa tsy maninona fa eny fa aleo tsika aloha mifanaja foana de tsy asitsika tendratsy kony endry tsara daholo satria zavatra tsy normal zany le zavatra misy am'izao fotoana zao hoe nitolovana taty andafy ny corruption, ny impunité ny abus de pouvoir de izy mihitsy am'izao niady le ministre de la justice poussentsika menakavy eto izy nareo moa zany misy ohatrany hoe sy intention nareo le mandatsy fa tsy maninona latsao fa tsy maninona satria za tao ambadika ny mbola azavaiko aminareo foana hoe matoza lasa miopposé anazy ohatran'izao de hitako hoe misy zavatra tsy mety sy tsy normal. Donc alohatsika tsy fandatsy fa alohatsika ivondrona. En danger firenetsika raha io ramatoa io mbola eo. Tovy ao tsainareo zay zavatra zay. En 4 mois izy manana villa 10 manana milliard manana zao rehetrarehetra zao manao shopping tout cassé izy aty à Paris tamin'izy nandalo teo eto nisy fiovana ve tao am'le firenetsika hoe refondation azonareo miakatra nareo 418 merci beaucoup mame vonahitra anareo amin'ny zavamarina mikasika ny firenetsika. Nahita ve nareo fa nisy fiovana? Raha nisy fiovana ve de hatramin'ny resaka mametraka base izy hoe am'le association hoe ADM. Mila dinianareo tsara zany hoe olona mbola perinasa ministre de la justice nde manao propagande mametraka base sahady hoe nanovana antoko politique le ADM le association. Zavatra tsy normal zany zavatra zany, tsy mila manaiky zany zavatra zany, manitsakitsaka lala-panorenana zany. Donc zany zao de efa tsekena. Na zany toy ny olona tonga de baniranareo satria zavatra tsisy dika fanotaninareo nay dodondrona be de am'izao zany la fotoana de zao io raha maheno zany ny président refondation de zay vahoaka ny tompony fahefana tompoko de noho tsara ny zavatra teneninay zahay tsy mila olona mbola corrompu tonga eo napana tena pokaty anay ray zay tsy mila olona voavidy vola tonga eo ka hoe angory karena de vita ny fangorona karena de lasa indray mitsoka de milamindamy mandray firenena de indray fa tonga daholo indray tsy mila okzay ny zavatra misy de tsisy ny zavatra napanantenaina antsika aloha hatreto hoe fanovana mbola tsisy le fanovana lazaina resaka fangorona karena mbola resaka corruption ary ny tena zava-doza de zao ry zareo samy zareo oligarque reo ihany no mifampitantara anaovany fanirisoa négociation. Raha kely nenao misy misignalina lelay fa tsy maninona raha kely ny volanao de tsy ataony ny aferanao fa miditra ary am'le lehibehibe izy de teneniny fotsiny ilay olona ry hoe tsy afaka anao io tsony satria efa nandray an'le adversaire ray izy. Zany ny fomba fiasan'le bulldozer am'izao tsika amin'ny teny zao. Raha ohatra izy ka tena hoe anova de tsy tokony zany ny fiainany nafenifeniny tamitsika reny anniversaire makotrokotroka be reny saka efa 6-7 000 € reny lunettes de marque reny shopping nataony eraky ny Paris reny efa nafeny atsika raha ohatra izy ka tena olona honnête sy tia tanindrazana fa izy tsy tanindrazana fa anao valifaty politika anango karena.
teo foana Cédric fa ianao androany zay vao hita. De aza miteniteny be aloha ianao fa manjary baniry ianao de lasa tsy mahita anahy intsony nefa ianao milaza tia anahy. De avy eo tiako tenena fandroany kasika an'iny bulldozer iny zao zavatra ataoko zao de tsy hoe tsy nahazo seza na hoe tsy fitiavana na hoe fankalanana fialonana tsy dirana fa anareo Madagasikara mihitsy no victime amin'io zavatra io taranankareo. Ie ho resahantsika le izy Vanessa rehefa aveo resaka Ambomalaza. De zao izy nandeha taty andafy reny mamololo fotsiny izy amin'ireny. Reny olona makamaka sary reny utilisen'izy Soros député afaka mba intimidenanay tsy tenenanay zay tsy matahotra satria reny olona ireny na maka sary miaraka aminareo zavatra hafa ny mitanjony andreny ampalalany ohatriny hoe za maka sary miaraka amin'ny président anareo zao ohatra de ampalalako anareo hoe iza mba naka sary miaraka anazy ndresaka taminazy ohatran'izao zao fa tsy resaka hoe biby fampitahorana le olona. Donc aty andafy tsisy an'izany mipampatahotahotra zany. Faharoa aza manaiky rebirebe nareo amin'ny resaka hoe fisamborana Andra Vatomanga zany le izy nampandredrisanareo menakavy reny hoe dans 2 mois mila verina ny bien malaky Andra Vatomanga rehetrarehetra. Izy tsika hitanareo reny voadaka mbava fo avany Maurice avany satria pays an'olona pays de droit tsy tsabatsabana faton'olona ohatran'ireny. Tsy afa-potany izy de lasa indray izy nandeha taty à France de iny indray zavatra tsetsetsohany taty hoe iny hitanareo tao 24 sur 24 reny ary nataon'olona tsaky tao mihitsy izy niteniteny foana hoe ampody any Rajoelina sy hoe tsy fa i Vatomanga tsy manana nationalité ka mbola procédure be mila ritara lava be ohatran'izao le izy mba anodonana ny sainareo. Aza manaiky an'izay nareo satria tsy marina zay zavatra zay. Inona moa nanalanitrin'izy menakavy nationalité an-Rajoelina. Lazao anahy eto ty tsisy resaka antoko tsisy resaka inona fa logique ny zavatra andresantsika am'le hoe fampandrina drisa ataony aminareo hatramin'izay hoe reny tsy tia Rajoelina de allo manipulena hoe atao an'izao Rajoelina mba hisintomana ny sainareo ka hiseritako ny sainareo hoe zavatra tena tsy ina n'importe quoi azafady azava hoe ina le n'importe quoi zavatra tena hitaritako ny sainareo de zao hoe impossible daholo zavatra tenenina asory nationalité an'ny Rajoelina dikan'izay nge zany Rajoelina vazaha de inona no mbola intérêny andeha ka ny Rajoelina mandat d'arrêt international fa tsy fantatry faniriso ve zany hoe olona nationalité française zany tsy fantatry indri ve zany reo nge ka zavatra mifankaty be fa piary be reo fa hoainy eo fotsiny ndriva ndry te manipule vahoaka malagasy azahoandry populisme mba hoe am'izay ndry mba mandeha amin'ny ade fa ndry tsameko 0,15% ndry raha indriny latsaka eo raha ohatra ka hoe valideny HCC ny dossier ndry satria ndry mbola condamné ndry io ary aza manantena ny tsoky eo koa. De zao io resaka raha isa iny tsy maintsy tabatabatsika aty ny tanegny iny resaka raha isa iny fa io tsy possible io avelako tranquille ohatran'izao satria tsy zao itomanio anay taty taty à France taty hoe atao mambareraka be avy aty hitanareo izy manao revanche ny zavatra tsy hitandretraretra taty de ataony daholo le izy vomay piran'olony teo aloha zavatra ataon'ireo piran'olony teo aloha surtout io milaza ministre la justice io tena mandika lalàna be tena contradictoire ny zavatra ataony izy ny tena corrompu. Hitanareo izy le miteny anareo sivy-porofo dotona ny sainareo za tsy manaiky dotona olona ohatr'ireny satria nabieko ary mbola ato amin'ny anarany le miarama mailna le miarama avaizany vola nefa même pas izy une semaine teo amin'ny fitondrana io
nefa karamana aty ny andamitena aty 350 €. Tsy possible hoe za omeny indamité amin'ny billet amin'ny volana fanjakana ny pay ny billetko tsy possible zany satria za tsy mpiasam-panjakana tsy manana droit an'izany koa izy. Ka ny mahagaga anahy ianareo manaiky hoe mihaino anazy hoe ampodiny Rajoelina nefa ny nationalité malagasy ny Rajoelina rehefa nalana. Zay fotsiny zao de efa tratra izy hoe olona mauvaise izy. Tsy andro zany Rajoelina zany azon'izany fa nareo aza manaiky an'izany. Tsy impossible zany, impossible. Na zany tena nareo zao ara impossible zaza apodina zany na hoe isainty apodina zany na hoe rapitsambava apodina zany impossible zany. Donc, amin'ny lalàna de ny olona efa condamné tena hoe emprisonnement ferme mihitsiny de efa tsy manana droit tsony amin'ny fonction publique. Tsisy tsony. Na atao kare na azo grâce izy ny sazony fotsiny ny eny raha 2 ans de tokony ianao na hoe annulé total fa izy efa condamné efa tsy tokony manao zavatra amin'ny fonction publique tsony zany. Ny resaka fahatelo momba anazy tsy asian-dresaka mihitsiny ny tribunal rehetrarehetra manerana Madagasikara fa samy manao an'izay tiany ataony ihany de tsy manam-bola sy ny mantra zany mbola ohatrindreny mahazatra reny ihany hoe raha diso ianao de lasa marina, raha marina ianao lasa diso satria rehefa tsy manam-bola ianao de zay tsy asian-dresaka iny fa andotoana sainareo foana le hoe raha Vatomanga i Rajoelina inona tsika tiany any Lanto Rakotomanga nefa izy nanao bois de rose palissandre nitondra devise non déclaré. Inona tsy any enjehany any Lanto tenenana eto fa niso inona tsy any enjehany any Lanto Rakotomanga. Tenenana eto. Tony hoe ny condamné-siko na toanana be taloha zao tony vao mahita na banirany zaho tsy mirarandre ny commentaire vendrana be reny. Any, bye bye. De zao lasa miasa miaraka aminao le Lanto Rakotomanga. Azonareo tsara. Nefa izy le Lanto Rakotomanga. Le mivazavazany le body fabriny hoe anisany naprisia Mamra Vatomanga nanagadra andreo lira remercie ny anadahany. Hitanareo amizay le conflit personnel. Le conflit d'intérêt personnel. Entre an'zareo le izy zareo samy mpinamanao. Ary taty tamin'ny onany diaspora le PRRM de niteny hoe le Roli merci tsy miasa. Ny zavatra tiany atongavanao. Izany PM zany efa zany tsy azony zany koa efa tia France zany impossible zany. Misy secret konkoa any amin'iny iandratsika iteny iandry anazy itentsika. Misy secret koa any. Amin'izao fotoana zao zany nataony tolona nandritry ny 2022 à 2025 dia tsy ao anaty le fanovana. Zay ny conclusion antsika. Pire noho ny teo aloha dikan'izay miara-miainga daholo na TIM na SVM na Orange. C'était anaiky tsy anaiky an'io zavatra ataondreo io fa ny ministra ny fitsarana mihitsy zao no corrompu amin'ireo oligarque rehetrarehetra ireo. Ary ny aferanao vao ohatra ka hoe ambany miliara de tsy ataony. Karaha misy ary 5 miliara nefa ianao 2 miliara de le 5 miliara nataony de firana ianao le 2 miliara. Zay ny ataony kalalika iny. Azonareo tena hoe mauvaise. Ary raha iny natao hoe président ny firenena io tena laoko lavitra tonga de verina amin'ny Rajoelina. Fa tonga de potika io au bout de 4 mois vereto izy manana vilana 5. Jere zavatra ataony shopping be firy 1000 € aty à Paris aty tena hoe rien à foutre. Tena hoe hitanareo hoe
tsisy raha iny an'izany trabona any Tamatave zany e. Tsisy raha iny an'izany. Azonareo? Tsisy raha iny an'izany. Donc, zay zavatra zay miandritsika hipoaka io zavatra io ho teneny Raisa eo daholo ny zavatra rehetrarehetra ohatrinona ny volany indraminy izy koa fa lidaya tamin'ny Raisa. Ho avy zay zavatra zay. Resaka Ambohimalaza. Menina be ny olona ny Ambohimalaza satria nataony fitaovana fiakarana ny Ambohimalaza. Ohatranay. Taty andafy izy hoe te hiady amin'ny Ambohimalaza, hitady hatramin'ny farany hoe fa izany hitady hatramin'ny farany fahamarinana Ambohimalaza. Rehefa omeny rendez-vous Ambohimalaza dia tonga ao aminazy ao birao ao dia tevatevainy. Tsopahany ambavafo, ataony teny anavina. Iny poziny manao teny anavina iny tsy hitanareo iny visageny de volo be iny, manao memaneso, manao miavinavina, miavy tsy feno e. Iny mauvaise mauvaise. De teritra l'Ambohimalaza de mitaraina hoe zahay madame Tahina tonga tao amin'ny tao. De zao ny vavany hoe nareo ange ozy izy tokony nareo miangavy anah hoe atao fa tsy tokony zany ozy izy nanao an'io e. Fa nareo tokony miangavy anah. Fa Rajoelina namono ny zanakareo. Andany Rajoelina Torina. Fa nga lasa zany le izy akery faniry soa. Faniry ratsy ndry fa tsy faniry soa, faniry ratsy. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra, ohatran'ny olona tsy niteraka. Faniry ratsy ny anaran-dry manomboka androany. De hoe inona nataoko anareo eo fa mendrasa fitsarana na 10 taona aby. Niteraka be de manao toetra